Ionatrian'izao fiatrian'ny firenena malagasy ny fampelezan-kevitra sy ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina zao moa dia miantso ny FFKM amin'ny fahatoniana sy ny filaminana ho an'ny mponina rehetrarehetra sy ny mpanao politika ary ireo candidat izay mifaninana amin'izany fividianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izany. Izay ihany koa ny idirantsika indrindra amin'ireo akony sy ny vaovao mahakasika izay fanomanana ny fividianana ben'ny tanàna izay. Singa ilaina ary takina amin'ny mpifidy ny andron'ny fividianana ny karapanondro-pirenena. Misy anefa amin'izao ireo olom-pirenena no tsy manana izay karapanondro-pirenena izay. Anisan'ny olana nambarany teo anivon'ny ministeran'ny tany ny fisian'ny fitarainana momba ny fahasimban'ny karapanondro-pirenena. Raha ny tatitra voaray, ny mponina eny amin'ny faritra iva no tena niaran'izany noho ny fiakaran-drano tamin'ny fotoam-pahavaratra farany teo. Manoloana io dia misy ny fepetra fanafainganana ny fahazonan'ny karapanondro-pirenena izay toto-saina eo anivon'ny ministeran'ny tany. Marina tokoa zay ary indrindraindrindra ny tena olana goavana eninay zao tatoato dia ny hoe ny olona nipetraka tamin'ny toerana iva ka tratry ny tondra-drano dia sady simba tao ny karapifidianany no simba ihany koa ny karapanondro-pirenena. Noho izany dia manao ezaka manokana zany ny ministeran'ny tany sy fitsaram-pahefana amin'ny alalan'ireo ratsamangaika anay eny anivon'ny boriboritany sy ny distrika hanolo faran'izay aingana ny karapanondro nireny olona ireny ka manentana ihany zany zahay an'izay olona hoe nisy an'izay fahasimbany karapanondro zay ka anarosarotra azy ny ahafahana mandray anjara amin'ny fifidianana satria singa tsy maintsy ilaina zany amin'ny fifidianana io karapanondro dia manantona ny boriboritany izy ary ataontsika hoe arrondissement administratif reny dia afaka mamboatra karapanondro fanoloana n'ilay simba na very. Tsy maintsy afainganana aloha satria ireo le fepetra voalazan'ny lalàna amin'ny fahazahoana karapanondro dia tsy maintsy ajaina mba tsy ahatonga hoe karapanondro santoka indray no hoe ny ampelantanan'ny olon-dratsy. Dia ireo fepetra voalazan'ny lalàna zany dia tsy maintsy ajaina avokoa fa ny fanamboarana sy ny fikarakarana n'ilay karapanondro dia ho ataony eny anivon'ny distrika amin'ny fotoana fohy mba ahafahan'ny olona mahazo antoka fa afaka mandray anjara amin'ny fifidianana izy. Ho an'Antananarivo renivohitra, misy ny fandaminana manokana izay napetraka ny prefecture momba ny fanamboarana ny karapanondro-pirenena.